Ny fafitony volana Jolay izao moa ny fidirana tapany fahatelo sy faefatra ary farany ho an'ny taona voalohany eo amin'ny sampam-piofanana aman-taona ny maro na ny formation continue eo anivon'ity université ity. Fa samy manao ezaka entina mampandroso ny tanàna misy azy avokoa sa ireo fikambanana sosialy rehetra, anisan'izany ary ny fikambanana masoandro fampandrosoana ny vahoaka Navaradrano izay mankalaza ny faharoa taona nijoroany ankehitriny. Roa taona no nijoroan'ny fikambanana masoandro fampandrosoana ny vahoaka Navaradrano na ny Mafava izay tarihan'Andriamatoa Andriamanganoro George. Nankalazaina ny sabotsy 5 jona teo teny amin'ny Sena Mailava izany ka vory natao avokoa ireo mpikambana rehetra manerana ny fokontany 7 ao anatin'ny distrika Navaradrano. Lara-pahamehana moa aminay dia fitsinjovana indrindra no tena mahaolona ary indrindra ny fampandrosoana ny faritra misy anay ety. Akatokely moa dia raha malala fa faritra ambanivohitra ny ety, commune ambanivohitra dia mazava ho azy zany fa famofao avokoa, ao ny Tatsaha, ao ny Piopy, ao ny ireo ankizy ataontsika hoe sahirakirana dia aty ambanivohitra avokoa misy zany zavatra rehetrarehetra satria raha jerentsika dia maro ireo ankizy zay ny alandaharana amin'izao fotoana zany dia izany indrindra tsy maintsy hojerenay fitsinjovana mahaolona dia mitetika adinay moa dia hijery ireo Tatsaha ireo amin'ny ambanivohitra anay amin'ny alalan'ny fizarana masomboly sy ny fanampiana azy ireo amin'ny alalan'ny satria misy teknisiana mana teknisiana izay izay mampiofana azy ireo dia manaraka izany moa maro ireo fotodrafitrasa izay efa vitanay ety ary manaraka izany dia raha antsika malala tsara fa fahasalamana io ny voalokarena dia miezaka izay manao ilay atao hoe fitsaboana maimay foana ety amin'ny mahafikambanana sosialy azy dia ny fitsonjovana ny mahaolona sy ny fampandrosoana amin'ny faritra misy azy eo amin'ny lafiny sosialy rehetra no tanjona imason'ny Mafava. Tsy fikambanana politika araka izany ny Mafava ary tsy miandany amina antoko politika velively. Dia tao anatin'ny fanadihadiana iny ihany koa no anakatonana ny fampalam-baovao n'izao alina izao. Ankasitrahana hatrany ianao nanjo ny fampalam-baovaontsika hatramin'ny farany manome fotoana anao raha mpitso atoandro amin'ny iray ora indreo anatin'ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy hatrany. Mandrapitafa tompoko.